Miaraba tombovavy manao na tombokolabo sotranao misafidy anaraka ny fandarana sonanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7. Andriamatoa Antoine Radjerson no vahintsika amin'izao ariva izao. Solombavamboaka ny Madagasikara voafily tao Rivomamo ary Front National ny antoko fivoy. Miaraba anao tompoko. Mirabanao namana jara vojanale fa mirabantsika rehetra ny atokantrano any ary mirara misosony tsara ho antsika menakavy. Ya. Antoine Radjerson ianao dia anisan'ny mpisehatra politika matanjaka amin'izao fotoana izao. Tiako tenena le matanjaka tsy hoe be mpanaraka na hoe ino hoe ianao nilaza azy fa hoe matetika mitranga ianao ary maneho hevitra. Fanontaniako voalohany amin'izao akatoko ny hoe fanolorana prime ministre izao. Manan-kevitra avy eo ianao, manan'olo eritreretina avy eo ianao ho amin'izay. Ny anangamba tsy hoe zahako manan'olo eritreretina na izahako ny anolotra na izahay fa ny lalàna velona angamba tsara rahana dia anjaran'ny filompanjakana ihany koa no manapaka hoe iza olona sahala amin'ny ahoana fa anaizana tsanara mampisehatra ao anatin'ny tontolo politika antsika mahasombavamboaka antsika dia tsy maintsy miteny isika sao la ivilana ka hiteraka olana ho an-tanindrazana. Fangatsinareo amin'ny solombavamboaka le manolotra olona telo. Ianao moa tsy ao anatin'le majorité parlementaire zao? Raha ny lalàna moa zany no jerena dia misy article 72 sy ny article 54 volaza amin'ny article 54 hoe ny antoko politika manana majorité na ny groupe de parti politique manana majorité no manolotra ny ataontsika hoe ny prime ministre zany ary ny filoham-pirenena no manindry azy. Raha jerentsika nefa ny zava-misy anivon'ny antenimieram-pirenena ankehitriny dia ny vondrona Iromara no nanana an'izay atao hoe majorité parlementaire zay satria tany am-piandohana dia efa samy mivondrona tao anaty groupe parlementaire daholo ny solombavamboaka rehetra ary rehefa tafiditra tao anatina groupe parlementaire iray ianao dia tsy afaka miala antsony fa efa ao tanteraka ianao. Lalàna miteny ao amin'ny article 72 fa raha miala ao anatin'izany groupe parlementaire zany ianao ka hitsofoka ao anatina groupe parlementaire hafa dia afaka asorony ACC avy hatrany ny zo mahasolombavamboaka anao fa miverina olon-tsotra ianao ary tsy solombavamboaka ntsony ianao manomboka eo satria no mandisy politika zany fifindrana tsy mifanaraka amin'ny tombotsoa pirenena fa mifanaraka amin'ny tombotsoa manokana dia efa nirarany lalàna zany dikan'izay tsy misy majorité parlementaire eo anivon'ny antenimieram-pirenena tsy ataontsika hoe tsy amboan'ny position ny antenimieram-pirenena anolotra zany premier ministre zany satria ny Iromara zany tokony anolotra anazy raha izay ny azo ilazana anazy satria raha miala ao ilay solombavamboaka ka hifindra amina groupe parlementaire hafa dia tokony ho alana tsy solombavamboaka izy manala teny izy. Izay misy moa efa nitenen'ny président c'était vice président Emile Avonsy Philibert tamin'ny omaly hoe tokony avy aminay ka ianao ve anaiky hoe olona avy atolotry Iromara no atao prime ministre. Io moa manahirana fa ny anany teneniko foana hoe io resaka lalàna io efa fantatsika tany am-piandohana nisy filoham-pirenena teto nifindra amin'izao fanavozana zao tsika mbola manaraka ny constitution ihany tsika nanao déclaration ny ACC sy ny rehetrarehetra taratasy foana zany no mitondra an'io hoe nanalàna naravana ny gouvernement mbola taratasy ihany mino sy manantena fa manana ny fomba hiverana anazy ny filohan'ny fanavozana hijerena olona tena mendrika hipetraka eo anivon'izany toeran'ny premier ministre zany satria tsy ekena raha ohatra ka olona avy any amin'ny Iromara no andeha ho atolotra mipetraka eo. Ka tokony ravana mihitsy zany le antenimieram-pirenena Antoine Radjerson. Ho ana manokana izay mahasony tanindrazana izay mahasony firenena na ravana raha ny antenimieram-pirenena tsy manana olana amin'izany ny tenako. Tsy matahotra hoe verser izy. Tsy fitiavana hitondra ny antsika fa finiavana ana tsara. Rehefa izay no mitondra makany amin'ny tsara dia tsisy olana amiko mihitsy fa ny tsara no katsahana ny tombotsoa amin'ny be sy ny maro ary ny fampandrosoana ny tanindrazana no fosana. Ny farany tokony izy tokony ho ravana. Raha n'le lalan'ny zotra n'ilay tolona izay anisan'ny mitarika atao ianao dia raha vao daholo ny androm-panjakana. Io sisaka izao no misy zany. Efa niteny an'ity foana ny ahako voalohany indrindra aloha raha ny situation politique actuelle ny ataontsika hoe par rapport amin'ny vision sy ny ambition ny président de la refondation actuelle zany hoe raha mijery tsika
dia mifantoka manokana ary mitazona andreo bailleur ireo izy zany hoe ny resaka relation internationale zany conserveny ny afahana mitazona an'izay nefa hoe pays démocratique Madagascar ary misy élu dia ny assemblée sisa no mitazona satria Sénat efa taraiky tanteraka efa rava efa lany mandamo zany dia raha miazona an'izay izy dia sahirana izy raha nravan'le anteny maire-pirenena zany indray nefa ny mijery amma ataoko hoe olona nitolona atsika raha mijery amin'ny majorité ny solombavambaoaka ao anatintsika ao dia mbola lay olona taloha satria 20 mahery ny solombavambaoaka Irmara ao 20 mahery ny solombavambaoaka niaraka tamin'ny fanjakana teo aloha mbola ao anatiny eo daholo fa zao lasa nifindra solombavambaoaka amin'ny plateforme fanavozana daholo izy rehetrarehetra na dia tato daholo ary izy rehetrarehetra zay zavatra zay le teneniko foana hoe manimba sy mamotika ny firenena satria nomadisme politique ny anaran'izany mifindra no ny tombotsoa manokana soloy rapitso indray colonel Michael fa mifindra plateforme hafa daholo indray reo rehetrarehetra reo dikan'izany dia zao adrasa aloha tsy mahafalaina Antoine Gerson ve hoe resy lahatra ireo solombavambaoaka Irmara zay maro anisa taloha lasa manohana ny fanavozana tsy mahafaly anao ve zany tsy zany atao hoe politika dia mila etika mila valeur io ary misy hevitra edivana sy tazoma ao anatiny io matoa ianao nanohana le fanjakana ny lokaloka teo aloha ary niady hoe tsisy afaka an'ity zany fa zao nanana foto-kevin-dijoroana ianao zany ary resy lahatra tanteraka tamin'iny fa tsy hoe afaka ilay olona miteny politiquement hoe tsy mety ny atao an'ity fanjakana ity lalana potika fila dia davino tangenana aty Antananarivo ny tantsaha simba 5,2% ny atokany hoan'ny fambolena sy fiompiana tsy mety ilay politika général de l'état niady fa rehefa avy eo afaka ilay fanjakana indro ianao miaraka amin'le niady ny tsy fihetezana fa tokony arovanao le napety anao tamin'izany fotoana zany fa tsy analadrendrany ianao kaizaka ny iova dia iova ianao anao tanala politika eto ianao fa zany zavatra zany no manimba ny firenena mamotika ny tanindrazana satria tsy ilay tombotsoa pirenena tsy ilay tombotsoa an-tanindrazana intsony no arovan'ilay olona fa ilay tombotsoany manokana mihitsy dia zay zavatra zay ry za tena mangataka foana mila atsofoka ny anatin'ny constitution zany mila atsofoka mihitsy hoe rehefa adhérer amina parti politique anankiray ny olona dia tsy tokony afaka mifindra ny adhésion normale mbola afaka mifindra ny olona fa rehefa élu tamina parti anankiray izy dia miaro amin'ny valeur ny parti politique iny satria matoa izy nitsofoka tao resy lahatra tanteraka miaro ny éthique politique an'iny antoko zay nisy anazy iny fa tsy afaka ny andeha zay mandresy ihany ny anazy no irahany ao anatin'izay zay no mampatonga ana hoe monsieur le président mety mahita anay ianao androany reo olondreo manohana anao miaraka aminao reo androany fa raha misy mahazo anao dia anohana manaraka ao arinanao indray reo olondreo fa tsy iadere tanteraka amin'izay vision anao hatramin'ny farany ona Antoine Gerson ianao tena anisan'ny tolona ary niaritra mafy zany tamin'ireny fitakiana fanofanireny raha mihaino anao ako dia ohatrany hoe tsy afapo tanteraka ianao amin'izao fitondrano zao toatran'le président ihany ny tena toananao fa ny ankoatra hoe tsisy mety aminao marina ve zay eritreritry zay tsika rehetra kamba samy mahita samy malala le miadressé amin'ny président ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany monsieur le président nisy tolona mahavaivay mafy nidirana ponja mana olona maro be tsy ny tena korely ihany natongavana tamin'izao fanavozana zao nafahantsika nanala andrengeja sy olana maro samihafa ireny ka za mba mangataka monsieur le président aoka tsy verina tsy nentina taony teo aloha ary za tena mba mangataka monsieur le président misy olona manodidina anao ao andapa ao nefa tena alohan'ny vahoaka ary efa tena hoe mpivadibadika ara-politika ary efa tena hoe misy dossier maloto amina resaka alatra sy ny sisa tamin'ny tantanany tamin'izany fitondrana zany dia tazominao angoninao daholo le olona misy olona ao tafiditra anatina zavatra tsy milamina tehirizinao eo ihany alao reo olondreo fanimba ny endrika ao animba ny mazinao ary ampiena ny fitokisany vahoaka an'izany fanjakana zany ary tsarovy ihany koa monsieur le président satria raha sanatria vavaladiny lela ka miverina ilay ratsy nataony teo aloha dia averina zao rehetrarehetra zao dia ho avy indray io vahoaka io any aoriana any ary mety tena ho mafy ny zavatra ao ataony io vahoaka io ka mila mitandriny tsika ary tena mila mitandriny ianao indrindraindrindra teneko amin'izany amboary tsara ny lalana le apetrao tsara ny lalana izorana ary tsarovy ny teny
izay nataony tolo hoe aleo ratsy andrina toy zay ratsy mpanolotsaina raha ny olona manolotsaina anao no nanana saina ratsy nanana saina mivilana nanana saina tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany tsy ho tafavoaka ao ianao satria iray ianao zareo efa ho 10 mahery ao aminao ao ianao solom-bavambaoka ary tena mitakosona mitatsaha tsisy tsy malala zany gamsika mpanaraka ny fandarana fa zany Antoine Rajerisona zany dia tena tatsany azy ny zava-dehibe aminy ahoana ny fahitany Antoine Rajerisona amin'ny vahoaka indrindra ny ambanivohitra an'izao fanjakana zao matoky an'io tokotra ny vely olona sa fa manomboka miravoravo tanana sa ahoana ny tena olana fototra ho annay any ambanivohitra ho antsika any ambanivohitra moa zany dia tsy nisy mivany olona nanankely ary anarana fotsiny ilay fanavozana fa tsy nisy ny avao ny olana fototra tena goavana mampijaly ny any ambanivohitra dia valesahako foana hoe alefaso fifidianana zay fokotany eo efa napikaikaiky eo ary netitsika teny akanjo eo maninona ny tsy mandela izy hatramin'izao maninona ny tsy hovaina le olona ratsy feno olona ratsy le ihany napetrapetraka zareo fahatany fotsiny tsaro fa reny miaro ny tanin'ny olona tsy ho lasa mpangalatany reny no mandrindra ny fiarahamonina tsy anjakan'ny asandalo reny no mandrindra ny fanamboaran-dalana sy ny fanamboarana sekoly irahan'ny fiarahamonina mentana ireny sefipokotany ireny no miaro ny fiarahamonina amin'ny zavatra tokony ifampiarovany rehetrarehetra satria ny dossier rehetra na fitsarana na inona misy be deabe ny mandalo eo anivon'ny fokotany eo hatramin'izao tsy nsoloanareo lay sefipokotany ny olana ao anivon'ny fitsarana io zay tena mampikaikaiky ny fiarahamonina tena hoe zay miditra ao raha mahanitra dia aontrany velatra amin'ny dossier zay mpanakarena tafiditra ao tsy miditra ao koa fa mandalo fotsiny eo anatrehana zany fitsarana zany na mety na tsy mety ny ataony zany ny zava-misy any ambanivohitra ary mijaly ny olona vokatry ny kolokolo eny anivony sehampitsarana sy ny sehatra birao administrativa maro sy ny rehetrarehetra maninona ny tsy novaitsika zany zavatra rehetrarehetra zany maninona ny tsy hita soritra tao anatin'ny fanadiovana zany rehetrarehetra zany tsika ary zany hoe ny mpitondra ty atapiny any zany no niova fa nisisan'izay any ambaniravikazo rehetra any na ny aty atapiny ala tsy niova ka na ny aty atapiny ala tsy niova satria zay foana hoa le olana ary mamerina miresaka amin'ny président foana hoe aza manaiky veroen'ny olona ianao lasa veroen'ny olona ao anatiny ao ianao dia olona tsy tokony hanorevitra anao no lasa manorevitra anao olona tsy manana fomba fijery fanavozana na fanatsarana ny lasa manoro anao dia hitako tena kendaroroka ianao ary sepotra ianao raha tsy mivoaka ao Rajerisona hita ho fandarana solangy ianao zao miresaka zany fa tsy mbola nanana fotoana ve ianao nionana tamin'ny colonel Michael Randrianirina hoe niresahano mivantana tamin'izany nisy fotoana ty tsy afeniko dia taorinan'ireny hetsika ireny dia saika ionana azy indray mandeha niakatra teny avoloha mihitsy za tamin'izay nisy olombavambaoka namana fa tsy niresiny zay tamin'izay ny antony tsy fantako efa naniraka olona mihitsy hoe mba teneno izy fa izahainy ato te hiresaka aminazy ako tamin'izay makasika ny resaka situation politique hoe ireto olony reto tsy tokony enonao teny ny antony ireto olony reto dia efa avetsy misy olona tena enony teny mihitsy nefany solombavambahoaka iromaro zany olony zany no mivadika solombavambahoaka ny ASVM aveo nivadika indray mandeha indray nilatsaka filoham-pirenena dia niaraka tamin'ny collectif nivadia indray collectif fa mbola nilatsaka ihany izy dia aveo indray niaraka amin'ny faraisakina indray izy dia zao indray lazany amin'ny fanavozana indray izy dia zany nefa no enona teny ao anatin'ilay izy dia zavatra sahala amin'izany zany dia felonana zany ny Antoine Rajerisona felonana n'lay lalana politika an'ilay olona tsy felonana amin'ny lalana politika fa tsy ohatr' zany hoa no fanaovana politika raha te ametraka fivoarana isika te ametraka fampandrosoantsika dia mila fitsipika tena mipetraka tena te hanova raha tena te hanova tsika dia manana lalatsaina mahitsy sy mazava hoe tsy mety reto zavatra reto tsy atokisany be sy maro reto olony reto tsy mety reto olony reto ny présence politique an'reto olony reto taloha efa manahirana ny fiarahamonina io ny fanjakana tsy voafidim-bahoaka io dikan'izay mila n'izay hoe apaisement politique zay mila n'izay fitonina ara-politique zay dikan'izay na mifetsika atao na ny zavatra tenenina na ny lalana izorana mila amboarina daholo mba hisin'ny fitonina ary tena hitan'ny olona mazava hoe ity ny lalana izorana makany amin'ilay tena
takin'le olona fa raha vao tsy izay manko no mitoetra dia lasa sadasada ary anahelana ny olona eo rehefa miananao am'izany efa kivy zany raha jerisona antoanina za aloha tsy afeniko fa somary diso fanantenana ihany raha ohatra ka zava-misy sy ny takinatran'izany sisy anoananao an'ty fitorana fanavozany ty zay ngamba tsy mety ho vitako refy fa mampita ny afatra aloha ny azoko atao fa ny mandrefy firesanjato mekivy tsy zarery ka mino fa tsy zarery fa ny olombelona rehetrarehetra za zany te hanentana foana te hanentana foana hoe amboary ny lalana izorana ataovy tsara ataovy mahitsy ny lalaka le ary manana fahadiova-po ary efa hita fa tsy mety dia atsaharo le olona amin'ny toerana sy ny andraiky ny tsirairay avy ihany fa hosahirana aneo ahy tena hosahirana ny seni zao io azo zany hoe rava hoavy ny fikanandrom-pirenena andamany rehetrarehetra momba ny fifidianana izy andray ny rafitra atao a mitazomay fe ny seni sa avelona amin'ny fanjakana fitatanana fifidianana raha ny hevitra manokana mialohany maliko an'izay ngamba dia te resaka an'le fandravana ny gouvernementa sy ny seni angamba mba ahafahantsika mivalapatra tsara zao zany rehetrarehetra zany nareo amin'ny assemblé sisa tany am-piandohana ny tena koa raha natsikaritra isika natadidy dia efa nanambara fa misy olombelona miaraka amin'ny ekipany te hametraka ny olona mainga va ty amin'ny primature hatramin'ny ministre rehetrarehetra hatrany amin'ny direction régionale manerana ny région hatrany amin'ny district hatrany amin'ny sefokotany rehetrarehetra ary saika nala ny prime ministre izy nanangana zay vondrona parlementaire teo anivony antenimera-pirenena zay no indro navoakako ilay izy tamin'izay moa nandeha ny resabe ary prime ministre moa efa tonga tao amin'ny assemblée namoaka teny mazava mihitsy hoe tsy afaka mifanaly sika asa raha tadidinareo zay teny prime ministre zay nisy io zavatra io fa tsy hoe tsy nisy za tsy mandaingy zany tsika tsy mandaingy zany tsy mahasoa atsika zany zao le izy rava tamin'ny alalan'ny taratasy izay navoaka ny simple communiqué an'ny présidence de la république refondation tiako resana ao anatin'izany dia zao tanteraka le izy isy olona zany raha tsy mitandrina colonel Michael la ametraka ny prime ministre dia ametraka ny ministre rehetrarehetra dia ametraka ny olony any amin'ny faritasy ny anina rehetrarehetra any ary hogejainy daholo reo rehetrarehetra reo ary izy ao anatiny io tsy izy rehetra fa misy ekipa karana solombavam-bahoaka miaraka amin'ny hiromara sy ny rehetrarehetra ao anatiny io miaraka aminazy eo miaraka amin'izany olona zany ary inona ny zavatra rehetra fa tsy le teo ihany kendaroloka ohatra le teo ihany le fiainam-panjakana ary io efa manomboka mibaribary satria zany olona zany tena miezaka mametraka ny olona raha tsy teny fotsiny hoe takan'ireny katany atoliary reny tonga dia voasolo ny PDS voasolo PDS ny tao atoliary izay tezitra ny ministre intérieur hoe tsy zany nanao an'io tsisy idirany fa zao ny procédure tokony ametrahana an'io fa miezaka mametraka ny olona le olona raha tsy teny fotsiny hoe io ndray seny nisy directeur de cabinet teo anivon'ny antenimera-pirenena nalefa ny lasa ao anivon'ny seni eo vao tafiditra tao tsy ampy firy andro zany olona zany tonga dia lasa président en seni tafiditra président en seni zany olona zany zany talehan'ny kabinetrany zany miala daholo membre en seni valo izy rehetra izy ampikambana ao anivon'ny seni eo izy any ametraka an'ireo valo reo izy amiko manokana raha vao mihitsy aloha seni eo miala ao ianao monsieur le président Terry aloha fa aleo aloha rava mihitsy io seni io dia aleo teryrekotonareo fosany tamin'ireo malina nazava hoe andefa taratasy izy any amin'ireo rafitra samihafa zay manendry olona na mifidy olona ho membre ny seni taratasy hoa zany procédure zany fa ny ao ambadiky zany zavatra hafa mihitsy nametrahany hiromara an'ireo olona teo reo hoe ianao ve mieritreritra fa reny mpanao gazety soloteny reny dia tsy mpanao gazety ny hiromara mitenena raha tsy mpanao gazety ny hiromara iny efa mpanao gazety ny fidin'ny mpanao gazety kosa fa mpanao gazety ny hiromara iny mpanohana anazy tiako resahana hoe taratasy zany fombafomba zany fa rehefa tena anavao dia avereny zéro mihitsy raha vao mihitsy aloha alao tao mihitsy président aleo tatanany ministère ny intérieur mihitsy aloha io dia arindra fa tsy zareo sy ny ekipa miaraka amin'ny karana sy ny rehetrarehetra ny andeha ametraka olona ao anivon'io seni io dia ho kendaina kendaroloka ty Madagasikara ty tandremo fa tsy ary mbola nisy teto amin'ny fiainana mitranga amin'izao fotoana zao be dia be tsy teny fotsiny misy mamoaka MOU be dia be any amina resaka fiandohana fiarah-miasa
amina fitrandrahana renakebony tany tafiditra ao anatin'izany ny volamena be dia be hiteraka olana zay fanjakana miditra ao aoriana io satria zany fendroany zany dia ivadika ho lasan'ilay olona mpitrandraka ny tany sy ny rehetrarehetra zay ray azadiny fa tsy ary mbola nisy teto amin'ny tany na tanyny tany ao anatin'izao fotoana fahavaratra be zao no vediny vary any ambanivohitra ny tsy tongana any amin'ny farany ambany no ny tamin'ny fararano ny antony zany nasaina nanafatra vary be dia be le karana potika le CAPR tiako resahana fiteniko fotsiny zay fa rehefa aveo tsika manko hiditra lala amin'izay tiako resahana ao anatin'izay manko dia zao azadiny fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony misy be dia be mandeha any ambadika any tsy haiko raha araky président zany zavatra any na tsy araky président fa fanomezana vana ny vahiny fotsonytsotro zao ilay izy dia ilay malagasy no potika sahirana zay tokony hitandremana ao anatin'izany rehetrarehetra zany azadiny fa ny décision eto amin'ny tany sy firenena dia décision politique vao manana fahafahana sy fahefana ara-politika le olona ka manapaka lasa décideur dia mikorotana hatramin'ny fiainan'ny malagasy any ambanivohitra amin'ny alalan'ny taratasy ray fotsiny ka za mba tsy hatongavana any amin'izany zavatra zany mba tsy hanomezana vana vahiny eto tany-drazako aza atsofotsofoanareo olona mihitsy aloha isany io fa raha vao tanteraka mihitsy dia départ zéro mihitsy na i président raha tokony hiala tao mihitsy fa aleo tantan'ny ministère de l'intérieur aloha mandra-pametraka rafitra mazava sy lalaka izolana tsara fa tsy zao indray nareo na miendry olona dia hoe 5 taona indray mandahany reto na 2 taona iresaka politika kely nisy zay masy nanapahako anao teo fa iverenantsika le vary Antoine Jersona dia mahafantatra tsara ianao mpanao politika ny fahalalako ny atao hoe politika dia rapport de force fifandanjam-pahefa kely rapport de force ianao ve mahita hoe kely ery ianao sy ny olona mpanaraka anao raha miohatra amin'ireo olona teneninao hoe aria tsy manodidina amin'ny présidence insisy ko maninona sa tena tsy mitovy hevitra misy nareo nefa samy fanavozana any tena manahirany le ngamba tsy hoe kely herina be herina hoe anao rapport de force fa tsika moa miaina ary mivelona ohatry ny antoko rehetrarehetra ary manana basy tsika ary tena manana basy tsika ampanetretena ny tenenako an'izany ary tsika tena miasa iny fotony ampanetretena ihany koa ny tenenako an'izany fa amasolom-bavim-bahoaka ny tenako mpitondra tenin'ny vahoaka mitatitra ny etaetam-bahoaka dia manao ny ady ahako amin'ny alalan'ny teny sy amin'ny alalan'ny asa mba hoen'ny olona hoen'ireo décideur mpanapa-kevitra hoe misy mihaino koa ahoana moa tsisy haino hoe raha miresaka ny olona mivary io dia nampiantso mihitsy ministre ny commerce dia mivory zay nandamina nanao nrehetrarehetra miresaka ny olona niresaka renan-kibony tasy nrehetrarehetra hoe mintsomana tena fa ampiantso ndraytra reo eny andapa satria nakeny zay tsy voaray ohatra ary tsika mametraka ny hevitritsika mazava raha mandeha makeny isika tsy hoe hitady toerana sanatraviny vavaladiny lela tsia tena tsy mangataka an'izay toerana zay mihitsy isika fa vonina ny fanampy sy anoro amin'ny lalako ambany fa tsika kosa tena mametraka fepetra hoe rehefa elesaka ka iaraka dia diovy aloha ny tokotany diovy ny tokotany fa ireo tokotany reo mihitsy no mitondra loto ao atokotany sy ao an-trano ao farany tsy azo rehefa tonga eto amin'ny fandarana ianao dia tsy maintsy resaka vary sika fa natsidika teo le izy dia naolana tokoa zao vary any ambanivohatra zay mpihinana tia tanan-dehibe aloha dia faly satria anatin'ny fotoana maitsoahitra tsy niakatra ny vidim-bary faly ny mpanjifa raha io resaka vary io zany tena olana be efa tamin'ny début décembre na fendohan'ny volana décembre tamin'ny 2024 no efa nanaitra an'io izy io zany dia zao be loatra le importation nary nataon'ny fanjakana na ny teo aloha tamin'ity teteza mety ty tsy arako tsony le izy satria na ministère an-taniko raha tsy mamoaka donné mazava mahakasika an'izany fa ny azo amiko aloha dia tsy le 825 000 tonnes fotsiny tafiditra eto ka mbola misy vary misy nararoatra tao tamin'ny fanjakana zao io nanafatra vary meopapana dia le izy le olana dia zao tsentsy mivarina farany eny an-tsena afangaron'dareo valy gasy le varina farana dia tsika rehetra zao malagasy rehetra zao matotsy miakatra mivary any ambanivohatra samy mihinana réimporté daholo fa tsy mahafantatra mitoto folokilao vary mena izy dia afangaro ny réimporté sy folokilao tsy hitanareo le izy satria le vary tsy hoe maimby foana ny réimporté fa misy tsy maimby ihany koa dia verina reo
tsika nefa ny ao anatin'izay a fa domitomina le lokony menamena kely iny ny hitatsika de hoe tena vary jiaby fa tsy izy le izy ny olana ao anatin'izay zany a ao anatin'ny 100 kilao jifain'ny mpinana zany a 10 kilao ihany mivary ny tantsa malagasy tafiditra ao anatiny a fa ny 10 kilao vary avy any avelany daholo ny jifain'ny olona ny olana amin'izay a mipandrara mampiasa vola tsy misy mampiasa vola mivedy vary gasy any ambanivohitra fa mbola lany a déplacement anakamy ao lany carburant lany rehetrarehetra fa ny stockna réimporté eto Antananarivo de misy bata réimporté eto izy a mamindra makary mivarotra ry a tonga de mamazo 800 isakilao izy na zavatra ohatr' zany a na 200 isakilao tonga de zay ny ataony am'le fampiasam-bola fa tsy midina antsony izy mivalan'izay a izay mpandrarananao stockage na vary rehetra any ambanivohitra tonga de maty be daholo mivalan'izay ihany koa izay tantsa napiakatra vary aloha rehetra tonga de maty be daholo averiko ihany a tafidina valonjato zany kilao vary vao any mifaritra Ambatondrazaka any averiko ihany a tafidina 500 sy 500 ny vary vao akotra io a etsy a Ambotromby Tsoromandidy etsy any amin'ny tena ambanivohitra lavitra any zany mety efa misy latsaka ny 500 averiko ihany a ho antsika rehetra any atokantrano ny resaka vary tompoko a chaîne de valeur eo misy ny producteur a misy ny collecteur a misy ny vendeur ohatry izy tsika ary misy ny consommateur io a raha vao maty le collecteur a tsisy maka le vary any ambanivohitra any any amin'ny farany lavitra any reny vary reny a tsy tonga ho azy aty amin'ny renivohitra aty fa nisy naka tamikamy eo reny nisy olona mividy reny nisy nanao rehetrarehetra reny ka raha maty tsy mahazo tompony izy ohatra amin'ity a maty koa reo banky nampiasa vola reo a dikan'izay a tsisy vidy mivary any ambanivohitra any amin'ity campagne ity oaiza zany reo tantsara eo iza ny apakatra an'io vary eo aty iza ny ampiasa vola tongava an'io vary eo aty ary tena zava-doza be zany zavatra zany ary zany mampatonga atsika miteny foana ato anatin'io satria tapaka le saine tapaka le izy a tapaka le roy an'le consommateur iantona aty ambony aty de miteny tsika hoe ka rehefa tsy mety ny aty de manafara vary tsy azo atao an'izany tompoko ny ekonomia tena ifonana le lafina apaladia amintsika mpihinam-bary a fa tsy zany ny atao tsy maintsy tohanana foana ny famokarana anatiny raha tahiny ka tsampy vary io azadiny fa 5 millions de tonnes manodidina any zay vao ampy atsika ao anatin'ny taona ray ny vary afaratsika 825 millions de tonnes zao no nafaratsika teo ny valeur an'izany efa 1625 milliards ariary tamin'le 825 zany a fa ny clandestin tato anelanelany tsy fantatra 1625 milliards ariary zany a efa ampy anakorontanana ny santam-bolatsika satria mamoaka volontsika anafarana dikan'izay a tsy manana réserve na devise tsika satria devise ny anafarana iny dikan'izay mikorotana le santam-bolatsika mivalan'izay a miakatra ny solika miakatra ny PPN rehetra zay afaratsika eo na ny siramamy na ny menaka na ny rehetrarehetra dikan'izay a mamotika tsika ny tsy fanohanana amin'ny famokarana ato anatiny fa raha te andrositsika te ho lasa lavitra tsika te ho velontsika dia ny production locale ny ataotsika tetotsika efa nanimba ny famokarana anatiny a mipitehatsika ny afoma tamin'ny alalan'ny fanafarana briquet pitehatsika ny cotonnage zao efa mitsipozipozy ny sotema pitehatsika tamin'ny fampidirana lamba sy akanjo an'ireo asolotsika rany etsy be orilika ireo ny mpanjaitra malagasy torana daholo de zao ndray tsika hoe piteondray le tantsapamokatra vary afaronray le vary de zany zavatra zany tsy fanao re tompoko ny stock tampo a stocké pour temporiser le prix sur le marché zany hoe stockena le vary afahana tsy mampiakatra ny prix ny vary aty ny consommateur satria nitolotra sy ny tinady foana no tonga an'io anjara ny fanjakana no mandrindra an'izay fa androany a ilay vary nafarana tsy mizoe an'le rôle na stock tampo antsony fa mifaninana direct am'le vary gasy de rehefa mifaninana direct am'le vary gasy nefa ny vary malagasy mbola akotra mbola laina any ambanivohatra mbola totona mbola misy sarany be deabe zany rehetrarehetra ny vary vahiny tonga de eny an-tsena tonga de tsentsina le tsena tsentsy ny problème antsika io raha miteny azany tsika tsy hoe ampiakatra ny vidin'ny vary eny an-tsena ny vidin'ny vary eny an-tsena zao mbola manodidina ny 700 ariary ny kapoka nefany any ambanivohatra efa tafidina 500 sy 500 ny kilao de rariny ve zany ozy izy tsika azo tombony amin'izany ve le tantsaha nefany ao anatin'ny fambolena io ao ny vidin'ny masom-boly ao ny vidin'ny zezika ao ny karaha mampanetsy
aonka raha mampiavavary aonka raha mampitoketsa aonka raha mampitoambary aonka raha mampivelivary sy ny intrant agricole rehetrarehetra pitsipitsiny ny transport sisa dia hojerentsika fotsiny mively tantsary eny ary miady ho an'ny tantsatsika misaotra betsaka hoentina ny conférence nationale nadolo zany resaka zany io koa ao anatin'ny resaka conférence nationale rehefa miresaka anio sika dia mila apetraka tsara mazava fa tsy hoe raisina fotsiny le hevitra dia zay tia natao ihany no atao ao rehefa avy eo zay ny tena ataorany olona lasa vita efa misy zavatra vonina sy vita any a dia anao miteny fotsiny tsisy mirarako olona zavatra teneninao fa ohatra ny rano mandalo andamosingisa dia mila jerena daholo zany rehetrarehetra mba tsy ho lany aina fotsiny mbola misy tianao anampiana kely tiako anampiana kely ihany koa milohan'ny tena marana antsika anazy kamba dia zao hoe ho an'ny présidente isika mila tena mahitsy ao anatin'ny fitondrana ny titanjany firenena ty ary za dia teny eto nandritra zay fotoana ela be ny enako teto Madagasikara zay ny enako satria telatany eto ako tsy ary mbola nisy olona ny antso a hoe aiza misy tany hotrandrahana volamena fa za zao raha impolony nisy ny antso kely tiako resahana zany a mirongatra be zany io fitrandrahana volamena io am'izao efa nazavako teo fa misy MOU be dia be miainga any ambadika any jerenao zany monsieur le président atsaharo zany ajanony zany a fa ifanaraka amina mpitrandraka volamena sinosy io zany ny karazana tantaratasy fendohana préliminaire ahafahan'ny fanjakana malagasy mifanaraka amina mpitrandraka anankiray ohatrany hoe protocole d'accord anankiray zany io a izay signé dia efa misy be dia be miainga any tandrema monsieur le président efa fantatsika fa araka ny tenin'ny gouverneur ny banque centrale 20 tonnes annuel ny volamena miondrana tsy ara-dalàna makany avelany izany 20 tonnes annuel zany efa tafiditra 3,5 milliards ariary zany niteto bola mpanjakana atsika raha 15 750 milliards ariary dia manodididina ny 3,4 milliards ariary zany teto bola atsika annuel zany hoe ny volamena aondrana isa-taona fotsiny dia efa mihoatra lavitra ny teto bola mpanjakana mbola misy 100 millions de dollars eo amboniny tiako tenenina hoe matanjaka leo arenaketanytsika reo tokony anohana secteur agricole reo tokony anohana ny éducation reo tokony anohana ny santé reo akehitriny tsetsafin'ireo mpanondrana fotsiny lizy dia ianao koa mbola manaiky ataon'ny olona fitaovana ao anatin'izany fifanarahana zany avoe mazavy zany monsieur le président atsaharitra ny zavatra zany fa animba sy amotika ny tanindrazana zany makasitraka makatelina misaotra anao andriamatoa solobavavoaka tapitra koa ny fandarantsika veloma tompoko